Mbola ho ampitomona aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Indray ny hafalianay Tompo rehefa sabotsy tahaka an'izao, satria raha mitodika izay mijery ny ainanay tamin'ity herinandro ity dia tsapanay fa teo ankilanay mandrakariva ianao niara-dalana taminay ary dia tanteraka tokoa ilay Emmanuela, izany hoe ianao Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy dia niaraka taminay Tompo, nombanay, niaro anay ary nanomezeny indray anay ka dia dera saotra aja voninahitra atolotra anao. Misaotra Tompo. Amen. Ry havana, rehefa tonga ny asabotsy tahaka an'izao, ny farana indray ny herinandro dia miomana hiaraka hiangona isika amin'ny fampipovavahana atao rahampitso raha sitrapon'ny Tompo. Ny anorenana ny toriteny ary dia ilay miompanana hatrany amin'ny lohahevitra hoe mahefa ny zavatra rehetra ny Tompo dia ny Genesis 20:10 andininy 4:10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa moa misy zavatra mahagaga izay tsy hain'i Jehovah va? Amen. Ry havako, hotoriana amintsika izany rahampitso, noho izany dia mangataka amin'ny Tompo isika tsirairay avy mba ny fanahy masina no hanomana ny fo sy ny saina mampanahy mba ahafahantsika mandray indray izany tenin'ny Tompo izany ho vatsy ho amin'ny fiainantsika ho avy rehetra. Rahampitso ary dia eny amin'ny plateau isika no miangona ary manomboka amin'ny 4 ora tolakandro ny fampipovavahana. Alahady 13 rahampitso, noho izany dia misy ny asa sy fampielezana, koa aoka ihany koa mbola hiomana hatrany isika am-po sy am-panahy ry havana. Ao anatin'izany rehetra ny ary tsarovem-bavaka ireo tompona anjara rehetra amin'ny fotoana rahampitso, indrindra moa ny mitory ny tenin'Andriamanitra sy ny mpiandry izay hanatanteraka ny asa sy fampaherezana. Dia Jesosy Tompo ny tahiry antsika rehetra amin'ny fahasoavana, ka dia mba samy ho tratry ny rahampitso avokoa ry havana. Amen. Andeha araka hivavaka isika. Ry Tompo Rainay any an-danitro, misaotra anao ary fa miomana andeha hivavaka izay rahampitso. Koa entinay ambavaka eo anatrehanao ireo manana anjara rehetra, ny mitarika, ny mitory, ny mivavaka, ny mamaky ny teninao, ireo diakonina miasa, ny hanao ny asa sy fampielezana dia ny mpiandry izany. Fanahinao masina hiasa ao anatin'izy ireny, ka izay efa nomanina eny dia mba ho vita sy ho tontosa soamatsara. Ho anay vahoakanao kosa izay miomana ihany koa hanatrika amin'ny fotoana Tompo, dia ny fanahinao masina koa hiasa ty anatinay satria eo aminao izay Andriamanitra, dia mba ho sokafan'ny fanahy masina ny fonay, andraisanay indray ny vatsy, dia ny vatsym-panahy avy amin'ny teninao hoentinay mamakivaky ny androm-piainanay sisa rehetra. Dia tahio sy hamasino ny fotoana ary irianay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amen. Ho aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.